raha momba ny fanaraha-masiny fifidianana teo kosa nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety Androany Maraina ireo mpikambana ao amin'ny vovonana socle izay mpanara-masiny fifidianana taorian'ny vokatra vonjomaiky izay navoaka ny Vomera Maleotena misana ny fifidianana na ny senit nisy araka izany ny teboka vitsivitsy momba ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ireo kandida izay navoaka ny ity vovonana ity nandritra ny fanambarana hoentiny Marc Antoine sy Mamy Sira Samuely. Niaiky ny vovona amin'ny fiarahamonim-pirenena socle Androany Maraina fa nisy fandrosoana goavana vita amin'ny Vomera Maleotena misana amin'ny fifidianana na ny senit nandritra ny fihodinana voalota amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fandrosoana izay hita taratra tamin'ny famoahana tamin'ny Antsiprian'ireo voka-pifidianana tamin'ireo birao fandatsahambato hatramin'ny 2 alina hoy ireto mpanara-maso ny fifidianana ireto. Nandritra ny vanandresaka natao tamin'ny mpanao gazety ihany koa dia nanamafy ireo mpikambana ao amin'ny vovonana socle fa misy ireo lesoka tsapa ary teo ihany koa ny ahiay navoakan'izy ireo mahakasika amin'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny tetezamita ny alahady teo ka nahatonga ity vovonana ity hiantso amin'ny fahamaliana amin'ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana. Ny lalàna manan-kery dia mitaky ny tsy fiandanian'ny fanjakana. Manoloana ny fanambarana nataon'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny gazety iraisam-pirenena Le Monde dia tianay ny manamafy fa ny lalàna mifehy ny fifidianana sy ny tetezamita dia mitaky mazava tsara ny tsy fiandanian'ny androm-panjakana rehetra ao anatin'izany ny filohan'ny tetezamita tanisantsika ohatra ny andininy fahadimy amby efapolo ao ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana 2012-005 andininy fa 7 ao ny andininy fahadimy amby folo ny tondrozotra ary ny andininy fahadimy amby folo ny lalàna fehizoro 2011-012. Mahagaga anay izao finiavana sy fihetsiky ny filoha izao toa mampatsiay indray ny zava-nitranga tamin'ny fotoana filatsahan'ny fidiana tara izay nataony ary nahatonga korontana teo amin'ny fizotran'ny fifidianana. Koa miantso ny CES izahay mba ampiseho fahamalinana miantso ny tompon'andraikitra samihafa eto an-toerana sy iraisam-pirenena koa izahay mba hiaro ny fitohizan'ny fifidianana na faharoa ho filoham-pirenena sy ny fifidianana ho solombavam-bahoaka. Tao anatin'izay rehetra izay dia nanamafy ireto mpanara-maso fifidianana ireto fa tsy nampiseho fangararano eo amin'ny loharam-bolana ireo kandida filoham-pirenena. Feo an-danin'izay kosa dia nitsimpihan'ireo mpikambana ao amin'ny vovonana socle fa nanaiky ny vokatry ny safidim-bahoaka ny ankamaroan'ireo kandida sy ny mpiantsehatra politika.